Fa manana ny ambarany manoloana ny raharaha-pirenena ihany koa moa ny ankolafy Ratsiraka tamin'ny alalan'ny Pr Andrianarisoa ankoatran'izay dia natsiaro ireo traboina ny amin'ny faritra Atsimo ny nosy ihany koa ny ankolafy Ratsiraka ka nanolotra lelavola amin'ny tetina iray tapitrisa ariary mahery moa miaraka tamin'ny solotenan'ny antoko Arema. Mianjinjiny. Tonga nanolotra lelavola amin'ny tetina 7 tapitrisa ariary ho andro traboina ny Atsimo io tolakandro ny ankolafy Ratsiraka miaraka amin'ny solotenan'ny antoko Arema ary notarihan'ny Pr Andrianarisoa Ange natolotra ny tompona andraikitry ny BNGRC hetsy atany mora izany fanampiny izany. Ratsika mahafantatra fa maro ireo namantsika izay namoiavana. Betsaka ireo traboina noho ny trano sy ny fananana sipa vokatry ny rivodosy. Ankoatran'izany kosa nefa ny fiainana koa sarotra dia verinay ary tsapanay hoe le fiarahana mizaka an'izany fahasairana izany no nasehoanay amin'izay voatsamby-tanana. Laza ny heviny mikasika ny toetra raha-pirenena ihany koa ny ankolafy Ratsiraka. Raha ny hoe mikasika ny zavatra natao amin'ny feuille de route dia raha nareo mahafantatra fa tsy nanosiny izay. Rehefa tsy nanosy izay moa tsy dia hoe mahalana teny no lazaina amin'ny hoe mety ve sa tsy mety. Fa fantatra fotsiny dia mitadiavintsika dia hoe ny filaminana, ny fahatoniana ary indrindra mba hivoantsika amin'izao krizy izao. Raha ny sitrakay sy ny fandrinay moa dia ny fanatanterahana ilay fihaonana tampoka izay iarahana amin'ny resaka, iarahana amin'ny dinika, hamoahana ny hevitra zareo. Nanentana ny mpikambana rehetra ao amin'ny ankolafy Ratsiraka sy ny antoko Arema ny Pr Andrianarisoa Ange amin'ny fandraisana andraikitra manoloana ny olana menjady any Atsimo.